arak'le teneniko anareo teo hoe raiky amby folo volan'androany zay nafaty an'ionja tsy mora ny atrehana an'izany raiky amby folo volana zany na dia atao hoe raha mitsika miaino sy mijery dia mora mety hoe efa hely zany fa ny atrehana an'izany tena tsy mora indrindra ho anahy za miteny aminareo hoe za reny misaotra antsika foana lohako nanoana anahy teto satria tsapako hoe tena tsy irery anananareo dia misaotra betsaka fa raha misy tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahanareo mba manome torohevitra sy io za angataka torohevitra aminareo io ny antony anankiray tena ngeza be indrindra angambany dia arak'le voalazako teo hoe raiky amby folo volana zay ny lasa androany fotoana na raiky amby folo volana na lasa nyonja dia raiky amby folo volana zany mino fa efa tokony isy ihany kosa raha oharina tamin'ny zava-nisy hoe olona 50 mahery maty ho averiko foana roa ny zanako ny maty tao amin'io anniversaire mainty dia tsy hitako zay marina toko hoe za satria za koko manatena inancia zao tazako ety makahirantsika rehetra satria tsika samy namoiavana rahitapo olona akaiky dia saika teneniko anareo elako tsy miloko fa za tena tsy tia havanana amin'le resaka réseaux sociaux fa zany hoe tena tsy maintsy nataoko le izy androany ny antony dia misy zavatra tena tiako angalana fanazavana amin'ny fanampiana ny amin'ny zava-nisy ny zavatra nisy rehetra hatramin'izay zany efa nataoko hoe efa ny raha antsika nahita za nyteny teto foana hoe misy zavatra ohatran'izao dia zaozao ny fivoarany toetra raha dia amin'izao fotoana izao tena mampalahelo le zava-misy satria matsapa hoe tena tsisy miraharaha tena leo tonga dia tsorikotra'izany izy tena tsy misy miraharaha miainjanakay miteny foana angambatra amin'izay hoe tena fa izao tena mahita hoe tena tsy rarahina le izy ny antony mitenynareo hoe aoka izay aleo izy andrem-piadanana amin'izay tsy izay re tompoko tena tsy faniriko mihitsy ny amony anaranjanako laveto sy teny lava fa amiko fanasitranana voalohany indrindra ny filazana marina nefa tsy izay nefa le zavatra mitranga fa izao mifamaofao be ihany satria tamin'ity herinandro ity dia misy ny fiaonana tamin'ny tompony andraikitra eo anivon'ny fitsarana ataontsika hoe olona ambony ihany tsy hoe ambony ihany fa olona ambony afaka manatanteraka ny zavatra rehetra manana fahefana dia ohatra ny hoe lasa ihany ny sainay hoe fa maninona re tompoko hoe mivory aingany zaha iray aman-dreny mivory aingany zaha victime ambomalaza manaova fivoriana maiky hoe ho alefa le fitsarana vonona ve izahay izay le iatsoko anareo hoe miangavy anareo olona mahay lalàna re tompoko ahy tena miangavy anareo apio zahay apio za mamanombana sy onja manao antsoantso aminareo androany efa ny antso foana hatramin'izay fa androany tena iantso satria tena hitako hoe tena efa ataoko hoe tsy rary nitsony angamba noho izy ahy ndraiky amby folo volana efa niandrasanay efa niandro zay fa niandro foana dia zao dia nasaina hoe mivory maiky zahay vonona ve zahay fa ho alefa le fitsarana re tompoko tena zay ngamba ny aloha no anokafako an'le resaka aloha fa
tsy haiko loatra nitariana an'le resaka mialatsiny fa tena azafady indrindra aminareo fa tena sady mangovotra no tena feno no foko satria tena malahelo tena malahelo hoe maninona no hoe efa nisy teo aloha efa nilazaina mivantana zahay hoe tsy ho hitantsika tsony marina momba an'io amiko aloha tsy zavatra tsy misy marina zany tsisy an'izany fa maninona no tonga dia tapenana hoe tsy ho hitantsika tsony marina aty ariana indray dia hoe mivory hainga anareo fa raha vonony anareo dia ho alefantsika le fitsarana zay le angatahako torohevitra eto aminareo amin'izao fotoana izao zay antony zay nilazana taminay hoe move azafady indrindra tompoko izahay victime maty zanaka averiko ihany hoe 10 mahery maty tao 5 ny déclaré officiel fa 10 mahery maty tao 9 latsaka raha olona 9 latsaka ny maty amiko tokony tsy niaviny tsy sanatry re tompoko biby ny zanakay fa tianainy anay averiko foana za izoratra amin'ny farany ao an'ny zanako ho an'ny ainjanako ity ijoro ninona zavatra ataonareo eo tsy maninona fazakaiko efa nivonona amin'izany araka ny teneniko anareo hoe efa sotroko ny aleoko maty io fa tsy menotra amin'io dia zao raha nilazainy zay hoe mivorianareo maika fa ho alefantsika fa olona efa maro zato mahery ny vita enquête dia ho alefa tokony avaty aminay ve fa le izy zany raha nyteneniny zahay hoe ho alefantsika le izy fa tsy ny marina no hitantsika amin'le fitsarana ho alefa fa ho alefa aloha le fitsarana dia miainga amin'ny zava-misy eo no anaovana ny toyan'ny fitsarana indray eo zany le angatahako fanazavana nareo mahay lalàna rehetra hoe tena izay veny raha atao hoe lalàna hoe alefa aloha ny fitsarana fa tsy hivoaka marina tsy le marina ny voaka eo dia rehefa vita mandeha zay fitsarana zay dia mbola izy fitsarana indray mandeha indray ho atao amohana amin'ny marina indray tsy haiko hoana izany tsy mahay lalàna na tsy haiko na izany tsy mahay lalàna na zany no efa araka ny teneninareo ny olona sasany alako siny amin'le hoenareo fa ohatrany hoe tsy hitako moa zay fomba ilazana an'le izy hoe tsy ampafiriny hoe za maty zanaka firifiry ny olona maty zanaka tsy re tompoko manaika maro ny olona maty zanaka fa mino fa tsy hitovy amin'ny anahy angambany mafy reo hitanareo reo zanako ny rijarija tsy narary tsy narikiototra reo manaika hoe anjaran'ny olombelona ny fahafatesana fa kosa raha fahafatesana ininana tao mamono biby ary mbola misy sazy reny biby arovana eraky ny tanany reny sokatra ary tratranareo ery ananiny ery arovanareo mba manana fo mitempo re tompoko aina nen'ny zanakay aina ny resaka eto sokatra ary ny tratranareo ery ananiny ery mamono biby ary hiaran'ny lalàna ihany dia efa maliboraingina ohatr' zany ve ny anaovanareo anay raha aman-dreny raha mba miteny hoe fa ngahy feno asina tsy mba afaka nytaniana hoe inona zavatra tena marina dia mivaly ny azonay dia hoe zay tsy afaka ny anambana basy eo amin'ny lohany feno asina tsy afaka ny anambana basy amin'ny feno asina zay hoe lazao marina fa rehefa tsy laza izy tsisy ninina azonay atao amiko angamba fa namahivanana tsy misy ohatr' zany fa lovana tsinjiny raha aman-dreny daholo tsika ary samy miteraka fa aza mahivanana ohatr' zany le ainjanakay hoe fa rehefa iza ny ambanana basy laza marina dia rehefa iza ny tsy azo ambanana sy atahorina hoe lazao marina fa hoe mijanona fotsiny amin'izao tsy mety ngam' zany raha amiko
aza atao azany le ainjanakay re tompoko dia angatahako koa amintsika rehetra hoe inona no ahafahanareo manampy anay indrindraindrindra tsy haiko hoe miantso ny mety hoe avocat ve tsy haiko hoe misy afaka manampy ve zay mba na dia arakevitra fotsiny arana dia tsy fantatro hoe tsy haiko za tena averiko tsara hoe za tsy mahay lalàna na kely ary na kely ary tsy mahay lalàna zay no atsoko sy angatahako fanampiana satria tena hitako efa tena tsy izy tsony le izy tena tsy izy tsony le izy fa tena efa tena fanaovana tsinontsinona tanteraka averiko tsara hoe empolo latsaka ny ankizy maty empolo latsaka aza atao tsinotsinona dia ahoana no fomba ilazana hoe tsy afaka manery azy ilazany maro zahay fa raha vonona fotsiny nareo zay victime AMBOHIMALAZA vonona ve nareo dia ho alefantsika amin'ireo olona vita enquête reo ny fitsarana fa ipapasosy mbola tsy hita ore olona tena mifona aminareo tena milela-paladianareo talao teo aminareo foana hatramin'izay fa tena aza atao an'izany le ainjanakay aza maevanina ohatr'izany tsy haiko hoe izy nareo no afaka horesahako tsony horesahanay sy atononay tsony tsy fantatro fa mino fa manana vomitemponareo mananjanaka daholo tsika izay tsy manana aloha zany tsy ameko siny satria tsy manana nareo sy tsapanareo zany asarobida ny zanaka zany fa na izany ary raha imandrenitsika aza manao azany hoe zay tsy afaka nery tsy hity papasosy fa reo ny olon'eo dia reo ny raisana fa mety aminareo ve zany fa raha mety aminareo zany dia ho alefantsika le fitsarana fa tsy marina ny voky eo zay nge tsy miteny hoe alefaso le fitsarana fa avoay le marina io angatahanay io le marina le antony namonona ny zanakay ny angatahanay fa tsy le fitsarana andeha fotsiny androany dia hoe tsisy marina ho ity zany eo maharary anay ny teny lazaina aminay tsy izay ny namono zanakareo fa rajoelona tena za manaika za mamanioja solombala manaika hoe tamin'ny fotoan'andro nanaovana niny nisy iny zavatra iny nefa kosa raha zava-nisy rehetrarehetra zava-nisy rehetrarehetra sy ny resaka ny zavatra rehetrarehetra nylazay ohatran'izay sy nanontaniana tamiko hoe ahoana indray ry mamanombana hatramin'ny firy alina inona indray ry mamanombana ny vaovao any inona indray ry mamanombana teny tapahatsorana nanazava tamin'ny foko sy nisy fiatsaram-belatsi dia noho ny aty ariana ve dia hoe tsy izay ny namono ny zanakareo fa rajoelona mba manana foantra raha aman-dreny daholo tsika fa aza manao azy zany ohatran'ny fitiavanareo zanakareo sy ny tadiavanareo no hoan'ny zanakareo koa ny tadiavanay no hoan'ny zanakay ny rary no hoan'ny ain'ny zanakay fa aza mahavanina ohatr'izany zay rehefa mba mitadiny maro mangalaka ny rariny aminareo nge voafetra zay raha hiteny zavatra betsaka zavatra tiana hitenenina betsaka zavatra tiana ilazaina fa voafetra zay zao zay na ny anao zavatra ohatr'izao raha matahotra mitebiteby hoe inona ndray no zavatra iandriny ao aorianan'izao nefa izay koa mba manana ny etaentanay sy ny zavatra mba tiana hitenenina koa nefa dia zay fa aza atao an'izany le izy hoe andefa fitsarana nareo dia fandraisako an'le fitsarana ao alefa zany ny olona no mitaka hoe alefaso fitsarana
dia ho ataonareo ilay fitsarana satria mitady ny olona fa le fahamarinana tsy misy hoe tsy marina no hitantsika eto tsy hita marina tsika tsy marina ny voky eo izy nareo amaso aminay reny raha iamandreny miteraka na moa izanaka mafy anay miaina zay raika ambe folo volana zay fa teneniko anareo zany tsy moro zany zanaka indrizariza natanjaka tsy narary tsy narikotro fa rehefa inona dia hainareo manambana bazy anazy hoe lazao marina dia rehefa iza dia tsy mety hoe tsy afaka ny anerinareo hoe avoay marina lazao marina aza tao azany le ainjanakay re tompoko aza tao azany zay niara-ny ady teo foana hatramin'izay hitady marina dia aza tao azany zay fa tena mijaly zay io maro tsisy zavatra tsisy marina zany tsisy azany hoe tsisy zany marina tsisy azany laingy zany fahafantatro fotsiny hoe nareo tsy haiko na tsy te hiteny sa hoe inona le tena zavatra ao ambadika le izy mahatonga nareo miteny hoe tsisy marina aza tao azany le izy zay foana fotsiny veriko hoe rehefa mbola tsy ho hita le marina dia aza alefa le fitsarana fa tsy hoe alefa nareo le fitsarana dia mangina vavan'ny olona satria nanao fitsarana nandeha le fitsarana fa tsy le marina no avoaka amiko tena mangidy mba eo zavatra ohatra zany hoe tsy le marina no voaka fa ho alefantsika fotsiny aloha le fitsarana fa raha vonona re zahay ve no andrasana amin'ny fahavonona zay eny efa ela ny vonona mba tena lala marina hoe inona namonona zanakay vonona foana zay isan'andro san'andro hoe inona namonona zanakay zany ny andrasanay mafy tena aza tao azany kosa hoe ho alefa le izy anakombonana fahavanolona fotsiny ve tena mba mangataka aminareo sy ianareo mahay afaka manavy anay hoe inona ny zavatra tokony ataonay satria fantatray fa fandrika nanaovanareo anay fandrika le izy anda zay hoe aza alefa aloha le fitsarana fa aleo iandro maro zay dia hoe zay nge rehefa avy eo nareo mety hiteny hoe zay nge efanao fa nareo tsy nanaiky hiteny anareo indray zay hoe alefaso ary le fitsarana inona ary zany dika le fitsarana nefa ianareo ary nefa miteny fa tsy le marina ny voaka eo fa alefa fotsiny aloha le fitsarana miankina amin'izay ndray no toyany zay le fanasavana ka zay mba tena tiako angatahana aminareo le hoe mahay lalàna zay le antony le hoe mahay lalàna teneniko hoe mba mety ve zany le hoe alefa aloha le fitsarana dia tsy mivoaka le marina dia rehefa avy eo indray mitady zay hafa indray dia mety ahitana le marina indray ve satria nefa le fitsarana efa mandeha dia rehefa avy eo indray tsy haiko tsy fantatro dia eo zany tena hoe mangatahako aminareo hoe tena raha amiko manokana za mamanionja sonombana tsy le fandehana le fitsarana zava-dehibe amiko mino fa mitombo hevitra amiko daholo reo nananjanaka rehetrarehetra na moa zanak'ireo tsy le fandehana le fitsarana zava-dehibe fa mifahalalana hoe inona le marina zay satria zay no manasitra zay no manala vesatra sy miala hely dia zay angamba fa misaotranareo foana mangataka fanampiana aminareo mahay an'le lalàna satria le lalàna nyresantsika eto betsaka ary ho alefako tsy kelikely aminareo sy zavatra rehetrarehetra afaka resahako za moa zany araka le teneniko teo hoe za tena mangataka olona afaka anampy sy anohana hoe hatraiza le zavatra hafahana miteny aiza ny fahafahana
teny hatraiza le zavatra azo lazaina dia hatraiza le zavatra tsy azo lazaina dia izay angambany fa isaorako anareo betsaka anareo mijery ateto a makasitraka anareo dia misaotra anareo manohana dia zay fa alefako ho anareo eo foana alefako tsy kelikely eo le vaovao izay zavatra rehetra fantatro sy izay hitako dia misaotra kasitraka anareo tsy dia ataoko ela be fa dalindalina ihany koa ny andro fa misaotra betsaka ka le sasany misy miteny eo manina sasany tsy miteny iny angambany mety safidiny tsirairay foana le izy hoe ahoana na ahoana fa zay aloha zany efa miaraka mivory teo ihany a tsisy ninina hono telefony dia le resaka le hoe telefona lazaiko fa le resaka hoe telefona ny fenoasina sy ohatr'izany zany zao anisana zaona resaka daholo tamin'izay nyresaka teo hoe efa nalaina ny telefony fenoasina fa tsy nisy ninina fa mbola ho alefa nivelany no nijerena n'izay zavatra rehetrarehetra teo izay zavatra tamin'izany fa tamin'ny fotoana nangalana azy zany efa tsisy ninina ntsony dia mbola ho alefa nivelany tsy haiko na tsisy manao zany fe zany eto Madagasikara sa ahoana fa hoe ho alefa nivelany le izy a hijerena n'izay zavatra tao anatin'le telefona satria zahay moa zany mamerina foana hoe aleo mba avy any amin'ny ihany ny tena ahitana zavatra tena marina dia tsisy zavatra tsisy tsy haiko fa za koa moa zany ohatrany hoe tsy teteny zavatra be dia be fa sao miteny zavatra tsy tokony ho tenenina ka hoe mamanombana manakorotana no mamanombana indray mananina fa misy zavatra azo raisina ihany ao ka misy zavatra azo raisina ihany ao fa ny amin'izay le teneniko hoe le inona le afaka resahana rehefa avy eo a hatraiza le fahafahana miteny fa maneno moa zay angamba ny tena hitako hoe ye mbola manana zanaka roa efatra ny zanako dia mbola manana anankiroa fa na izany ary tsy sanatria hoe manambaivana le eto aho a veriko foana hoe samy zanako naterako reo tiako daholo ny zanako fa tsy manaiky le saiko le hoe maty dia aleo andram-piadanana tsy any angambany hoe maty dia nalevina dia zay io ny anjarany ozy izy tsika malagasy zay hoe zay ny anjarany zay fetrandrony zay manaiky an'izay a za tsy mametsiny an'Andriamanitra fa kosa mety hoe raha misy ny marina hoe zao ny tena nafady zanako dia ny onina tena haiko ny namboatra ny foko sy ny saiko fa le fahamarinana tsy fantatra hoe inona namonona azy no tena olana no tena tsy mahatonga le izy ny tena marary tsy milamina le zavatra mifamaofao be mandeha foana ny hoe tsy ho hitantsika marina dia izay ny tena hoe tsisy zavatra tsisy marina zany eo le tena mahatonga anahako ny teny foana hoe tsisy zavatra tsisy marina fa le manamaivana n'le ain'olona hoe mipolo latsaka tena tsy mety efa maninona ny hoe tsy afaka ny anambana basy zay fa rehefa tsy laza marina izy fa rehefa inona dia mety tsy maintsy avoaka tsy maintsy milaza tsy maintsy tenenina fa rehefa zavatra ohatr'izany dia avela hoany ve tsy hitatsika le izy dia alefatsika amin'ireo olona vita enquête reo ny fitsarana fa vonona ve nareo vonona ve zahay ny anontaniana hoe vonona zay ny vonona isan'andro izay ny zavatra andrasanay
fa le marina kosa fa tsy hoe fitsarana mandeha amin'izao fotsiny mandeha fotsiny le fitsarana zay angamba ny tena votoantany resako rehetrarehetra dia efa misaotra fa tsy te hitako tsoa izay zavatra tena olazaiko fa feno loatra koa le fo e zay angamba ny tena marina dia mankasitraka anareo dia mba mangataka tena fangatahana ny anao hoe raha misy olona mahay lalàna re mba afaka manampy hoe raha mandeha ve zany le fitsarana tsy misy fahamarinana satria izay moa le izy elako tsiny amin'ilay fomba filazako azy fa zay mihitsy le izy hoe fitsarana tsy misy fahamarinana satria hoe raha andeha le fitsarana ozy dia tsy le marina no hitantsika fa ho alefa aloha le fitsarana satria izay ny fangatahan'ny rehetra ny fangatahan'ny olona zany dia hoe mandeha aloha le fitsarana dia miankina amin'ilay fitsarana io indray no ahitana ny toyany indray dia izay io angatahako io hoe tena izay tokoa ve zany le tena zava-misy satria amiko izany fitsarana zany fahamarinana ny tadiavinako rehefa tsy hita moa zany le fahamarinana ho alefa tao inona le fitsarana fa tsy aleo hoe miandry an'izay ananana hoe tena ity le fahamarinana dia izay le izy voavoaka zay le tena tiako lazaina amintsika rehetrarehetra satria lasa mandeha tsisy lohany zany le fitsarana hoe mandeha fotsiny dia ho atao fotsiny dia izay dia raha misy afaka mba manampy anay indrindraindrindra hoe zao no tokony atao a dia izao no tokony atao a ny fahafahana ny zavatra tiana olazaina moa zany ny tena ilaina fanampiana hoe hatraiza ny fahafahana miteny dia hatraiza no zavatra afaka tenenina satria betsaka ny zavatra za manokana za mamanionja sonombanao averiko foana betsaka ny zavatra tiako tenenina sy olazaina fa le fahafahana miteny indraindray manahirana ihany dia mila mitandrina dia mila olona nampy koa mefa satria za tsy mahay lalàna nampitany ary ankely ary fa dia misaotra indrindranareo rehetrarehetra mijery sy miaino a dia misaotra anareo nankahery hatramin'izay a fa tena zava-dehibe misaotra dia mankasitraka